fankalazana ny Toussaint, fionana sy fahatsiarovana. Fako mameno tanàna, aiza mibe ny tanàna? Fitondrana hafahafa, ny vahoaka noana, fanafarana girafy sy elefanta avy any ivelany mamaky azy. Tompoko lasy sy tompoko vavy manolotra ny arahaba antsika rehetra izay manaraka ny fetalavitry ny MPS amin'ity arivany talata voalohan'ny volana novambra taona 2024 ity. Manasana ampanajana sy ampitiavana ny tenanay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Maro ireo nirohatra ny vidy voninkazo tetsy Anosy hankalazana ny andro voalohan'ny volana novambra izay fetin'ny olo-masina. Tsy nisy ny tsena ho an'ity taona ity raha anoharina tamin'ny taondasa ho ireo mpivarotra noho ny fahasaranana mianjady amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Avitra Sondrabe sy Andry Rakotomalara. Arivo ariaratra amin'ny 5,000 ariary ny voninkazo iray ho an'ny fivarotam-boninkazo etsy Anosy. Tsy dia nahitana tsena ho an'ny androany raha nampitainy an'isa-taona ho ireo mpivarotra. Na izany dia mitovitovy ny fanjifana ny voninkazo artifisialy sy ny voajanahary ka miankina amin'ny habeany ny vidiny. Ny tsena aloha zany amin'izao somary maisa tsakely ihany hoe. Tsy mitovy an'isa-taona zany ho tamin'ity taona teto somary maisa tsakely zany. Dia crise ve le olona ny olona manana tomobila zany le zavatra ampô reny metiny. Tanao le ampô le maniry reny. Fa ny olona hoe mandeha tongotra na mandeha taxi be dia tony zavatra miantokantony tony. Ny voninkazo tena mandeha zany zao dia ohatran'ny hoe reto poupée reto zany izany zao reny zany ohatran'ny hoe 2,000 telo zany eo amin'ny zakan'ilay an'ilay olona daholo zany. Fionana, fahatsiarovana, fankalazana io ny fototra entin'ny olom-pirenena iray nankalazana ny fanateran'ny voninkazo rehefa fotoana tahaka izao. Efa voarindra ny fankalazana iarahana amin'ny fianakaviana ka isaky ny 3 taona izy ireo no manatanteraka ny fanateran'ny voninkazo. Fahatsiarovana ny ray aman-dreny be tany aloha zany natsiaro ny fiarahana taminy. Dia moko karazana ohatrany hoe événement ahafahan'ny famille zany mba miara-manao sortie kely. Zao fiainantsika zao mantsy tena le taranaka ty arina tsy mahalala an'le source any Indiana fa lasa sepitsy le rotorotom-piainana zany. Dia lasa variana tao Tananarivo ato hoe hianatsanana diplôma be dia hiasa dia nefa le asa tsy misy amin'izao fa ny tena fivelomana tsara tena hitako mety miverina amin'ny lohany, miverina amin'ny taniny zany, miaina amin'ny fambolena sy manaja an'le arena napetraka le ray aman-dreny be teo aloha. Matsiaro ny tantara satria tamin'izy mbola teo moramora kely ny fivelomana amin'ny fiainana. Fa amin'izao nefa ny tena mandeha mivoaka ianao zao dia efa volan'olona foana na mipipihany amin'ny WC ary ianao dia efa vola. Tsara ho fantatra fa tany amin'ny taonjato faha-efatra no nipoitra ny fankalazana ny Toussaint ka ny fiangonana Tatsinanana no nitarika azy. Isan'izany ny tao Turquie, Syrie sy tao Egypta. Fotoana iray nentin'ny kristianina nahatsiarovana ireo martyra maro ka ny alahady manaraka ny Pentekosta no nankalazana azy. Nihitatra tsikelikely ny fankalazana ka nahazo ny Roma sy ny tany amin'ny tandrefana. Ny taona 570 no nanambary Pape George IV avy tamin'ny alalan'ny baikony Louis II Pieux fa ny voalohany volana novambra no hankalazana ny fahatsiarovana ireo martyra sy ny olo-masina izay hankalazaina mandraka ankehitriny. Ny 2 novambra kosa no mankalaza ny andron'ireo efa maty izay ahitana fomba fankalazana maro maneran-tany. Toa ny Chine izay nampitondraina ny anarana hoe Kreuning ka ny fiandohan'ny volana aprily no fankalazana azy. Raha ny 13 hatramin'ny 15 aogositra kosa ho andry zareo Japonais nampitondraina ny anarana hoe Auban. Vaovao avy eto Antananarivo renivohitra manarina lakan-drano arabe mandrakotra tsena sy ny tanàna mihitsy aza ny fako eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Manga ny fotsiny ny fofona sy ny aretina ateraka izany fako metoby izany. Tsy tantaratra treto ny teny izay nataony ben'ny tanàna ankehitriny nandritra ny fampielezan-kevitra vao mainka aza miaina anatin'ny loha tanteraka ny mponina eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Ndiary raitsika indray atao anatin' reto sary tsianky teniteny ireto ireo fitoeram-pako izay mampitarina n'olona amam-bolana maro tsy nisy mpamala. Président Radjoel lamerina ny Sava en commune. Allô hiverina ny commune ny Sava. Tsika ihany no mikarakara ny fako. Mety sa tsy mety? Amin'izay tsy mifanilika ndraiky teo.
aloha ataon'ny commune. Rehefa vita ny asa voaroaka amin'ny fako faly ny tanàna. Raha tsy voaroaka amin'ny fako dia tongava ty mibe ny tanàna ny tompona ndraikitra raha tsy vita ny asa. Afa tsy misy tsy mitaraina ny malagasy mahalona ny fiakarany vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Tsy hita nefa ny fepetra raisy ny mpitondra fanjakana mahalona izany olana goavana sedray ny vahoaka malagasy izany. Atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity dia mitaraina vokatra izany fiakarany vidim-piainana izany ny mponina avy any Ambositra. Jessica Miray tahirinena ary Mathieu Prince. Tsy mbola nahitana fiainany ny vidin'entana fampiasa andavanandro eto amintsika. Vao maika aza mialafo hatrany indrindra ny vidin'ny vary. Miovaova isaky ny faritra ihany koa anefa izay vidin'entana izay. Ny vary izao manodidina ny 240 ariary hatramin'ny 740 ariary. Ny vokatra avy eto amintsika toy ny makolika sy ny manalalondo ohatra. Ny menaka ihany koa izay tsy mitsaha miakatra. Vidina hatramin'ny 240 ariary ny iray litatra amin'ny menaka madio. Fiainana vahoaka eto Ambositra aloha zany tena lafo fiainana be satria tena tsy haiko zany na hoe le mpandrara eto mihitsy ve no tsy voara-maso ny fanjakana fa dia miakatra isan'andro vidim-piainana zany. Ny ohatra zao hoe menaka eto zao raha mba mijery amin'ny vaovao zao anay dia hita hoe mbola lafo be satria mbola ray alina latsaka ny madio dia mbola 4 arivo ny mandro zany. Ny vary zao efa 440 ny kilao. Taloha izy eo amin'ny 240, 140 dia zao izy efa 440. Zany hoe miakatra be mihitsy zany e. Ataoko miakatra amin'ny 700 any zany tena fiakarana. Ny entana efa tsy takatra iovidiana intsony, ny fahefa-mividiny efa tsy miakatra akory, anka manjaka ny alabotra sy ny tsy fandriam-pahalemana eto Ambositra. Eritrereto raha ny sarakatsamo ako filazanay aty anazy zao 4 arivo ny vehivavy dia 5 arivo ny lehilahy. Nefa n'izany 4 arivo zany loaka fotsiny ary zany dia efa lany zany. Dia izany saribô sy ny menaka sy ny jiro kely. Ny olona zany tena hita hoe sahirana e. Tena hita hoe sahirana satria alabotry, vakitrano. Dia tsy vitany hoe mamaky trano ny olona fa tena mamono olona mihitsy. Miantso fampandrosoana tena izy ny vahoaka fa tsy fampanantenana pôkaty fotsiny ihany. Efa tena reraky ny fahasahiranana. Antsoava ataonay mpitondra ambony zany dia hoe tokony hojerena mihitsy ny vahoaka majinika. Indrindra ny vidim-piainana sy ny asa tokony ho an'ny vahoaka majinika ihany tokony mba hojerena ihany zay. Mba hamirona ny asa ny vahoaka zany fa tsy atao kobaka ambava fotsiny fampandrosoana fa tokony mba ho hita taratra. Hatreto mbola izay vidin'entana tiany mpivarotra atao no apetrany. Miankina amin'ny vidiny apetraky ny mpamongady no anaovana izay vidiny hoy izy ireo raha nanontaniana. Ny fanjakana rahateo tsy manara-maso.
Famintarana ny mponina ao amin'ny fokotany Analamajaka commune Ambotron'ny Mahitsy distrikany Manjakandriana mahalona ny tsy fandriam-pahalemana manjaka tanteraka ny vakitrano sy ny alabotry any antoerana Jessica Miray Mateo Prince. Vakitrano fanafian-jiolahy tampiadina fanendahana asandahalo fakanangeriny saika ho isan'andro no hainona tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara tsy ambanivohitra tsy an-tanan-dehibe miantso vonjy ny vahoaka tsy misy mpiaro raha ato amin'ny commune Ambotron'ny Mahitsy manokana mandry tsy lavolonimponina antsoavina ataon'ny sefokotany avy eto Analamajaka. Dia oza hoe mandry tsy lavoloza eto betsaka ihany ny atao hoe alatromby efa nisy tamin'ny andro teo aloha ary tsy raina mahitsy nefa zany nisy ary misy ihany koa ny vakitrano nisy vaky fisoko e ary efa nisy talo niagarara teo tamin'ity fokotaniko ity heritaona zay dia zay moa tamin'izay fotoana zay efa tonga ny aloha satria efa lasa ny dalo vao tonga zay dia tonga koa ny gendarme. Ny fiparitahany fitaovam-piadina no tena antony iray voalohany mampianaka ity tsy fandriam-pahalemana ity. Fiparitahany fitaovam-piadina izay nanomboka ny anakabe hatramin'ny taona 2010. Hatreto tsy mbola nahenona nefa fa efa nisy tompon'andraikitra tratra. Izay ny amin'iny fahivadika vavaon'ny trangam-piarahamonina isika fantatra mantsy fa nahiditra amponja vonjimaika omaly hariva ny alatsinainy 1 oktobra ilay mpampianatra taranja fanatanjahantena na mpampianatra EPS miasa amina sekoly tsy miankina iray any Antsohi. Ity farany izay voalaza fa nanodikodina saina zaza tsy ampy taona ary nandrahona ankizy vavy 17 taona izay tsy nanaiky ny filandratsiny araka ny fanampim-baovao atrany dia voavina namafy ny heriny sy ny fahatanjahany tsy andairana ninona ao amin'ny sekoly na ao amin'ny fitsarana ity mpampianatra ity andro vitsylasa izay noho izao nahiditra amponja izao. Fantatra ihany koa fa tsy voasambany ity farany no manao fietsika mamofady amin'ireo mpianany araka ny voalazan'ny mpianatra efa nandalo tao amin'ilay sekoly. Vavaon'ny fifamoivoizana dia nitrangana lozam-pifamoivoizana Matsiravina indray tany amin'ny lalam-pirenena faefatra tany Ankasibe androany maraina tokony ho tamin'ny fitora tany hoany. Fiara sprinter iray nitondra diakona avy amin'ny fiangonana METM Ambomirary avy namonjy recyclage tany Mahajanga no niaran-doza sy nivadika nandritra izany. Nisy ireo namony ainy tao ihany koa ireo naratra mafy vokatry ity lozany seho ity ary tao ihany koa ireo tsy natsary tena no ny dona mafy nahazo azy ireo. Araka ny loharanom-baovao dia tapaka isatra ity fiara fitanterana ity nentina avy hatrany notsaboina atao amin'ny hopitaly Ankasibe ireo naratra rehetra atao aorian'ity tranga mampalahelo ity. Lafa mavaon'ny politika indray dia tsy azo idivirana intsony ny fikaonan-doham-pirenena entina anavotana ny vahoaka malagasy ho ny loholona teo aloha Joseph Yolande toy ny takiny RMDM omaly ny rosoany izy ireo amin'ny fikaonan-doham-pirenena ho an'ny fanorenana ifotony dia tena ilaina ny fanavozana tanteraka ny lalàna eto Madagasikara ahafahana mitsinjombarina ny tombotsoa am-pirenena. Fanadidina mikasika izay eo amin'ny sary sindratsary ny Andry Rakoto Malala. Tsy azo idivirana ny fikaonan-doham-pirenena sy ny fanovana ny lalàna tsy mifanaraka amin'ny tombotsoam-bahoaka hoy ny loholona teo aloha Joseph Yolande. Efa hita fa tsy mifanaraka amin'ny tombotsoam-bahoaka io lalam-panorenana napetraky any Rajoelina tamin'ny 2024 ary ny vahiny no mahazo tombony amin'izy io. Zany hoe tsy maintsy ovana ny lalam-panorenana, tsy maintsy ovana ny lalàna rehetra misy eto amintsika satria ny lalàna eto dia tsoroko ambarako anareo fa ny lalàna eto dia dicté, zany hoe ny imposena ny lalàna eto amintsika. Zay voalazan'ny malagasy be dia be mihitsy zay, ny imposena daholo ny lalàna eto amintsika mba hisian'le fahazahoandreo tombotsoa. Ka le tombotsoa tsy an'ny malagasy, tsy an'le vahoaka tombony fanjakana fa satria ny vahoaka no atao hoe fanjakana, mpiasa-panjakana daholo io na ny filoham-pirenena na ino dia mpiasa-panjakana, ny vahoaka no fanjakana.
Ratsaivina dia nanambara omaly ny RMDM fa ny fikoanan-doham-pirenena ho an'ny fanorenana ifotony ihany no vahaolana amin'izany ary namafisy ny telo olona teo aloha ity fa tsy misy afa-tsy izay no iantoka ny isiany ny filaminana ao aorian'ny fifidianana. Zay mahatsapa fa ny fikoanan-doha dia tsy maintsy atao fa zany hoe tsy resaka fifidianana fotsiny io na hanao fifidianana karakory atsika tsy zay mivahaolana amin'ity firenena ty fa ny vahoaka no mijaly noho tsy fahaizana mandanjalanja ny tokony atao zay ka le fikoanan-doha zay takinay dia pour la refondation de la nation zay. Nanamafy moa ny RMDM fa tsy maintsy irosoana io dinika nasionaly ho an'ny fanorenana ifotony io na iza andray anjara na iza tsy andray. Fa nisan'ny nambarany Andrajoel tamin'ny Forum des investissements pour l'émergence de Madagascar tetsy Ivato fa anafatra biby avy any ivelany toy ny zèbre, elefanta sy ny maro hafa isika eto Madagasikara isarihana mpizahatany. Misy mpampiasa vola vahiny mantsy te anangana safari eto amintsika ka izay no antony tsy ry ny hevitry ny mpitondra. Ho an'ny mpanao politika dia hevitra mampiome izany hevitry ny mpitondra izany. Fa ny tetina mbola eo amin'ny sary sindra tsara ny Andry Rakoto Malala atrany. Nampiome olona maro indrindra tao anatin'ny tambajotra tserasera ny filazany Andrajoel fa anafatra biby avy any ivelany ny mpitondra toy ny zèbre, elefanta sy ny maro hafa entina isarihana mpizahatany ho avy eto Madagasikara. Misy mpandraraha te anangana ireny karazana safari ireny eto amintsika ka anisany isintona mpizahatany izany. Ho an'ny mpanao politika dia ny fikolokoloana ireo biby efa misy tsy fahita maneran-tany afa-tsy ny eto Madagasikara no tokony emasoany ny mpitondra fa tsy izao revirevy rehetra izao. Be dia be zavatra iseronany biby anagasika eto anaovana ny fizahatany fa sy ny lion sy ny éléphant zany be dia be ne na ny akantony ty Madagasikara ty fotiny iteny sany edena misy sy fanafaranao biby zany fa ny exploitation ny zava-misy amitsika eto ny zava-dehibe fa fandaniana vola fotsiny zany olonona ve ka biby lafo be agno afaranao eto sisy dikany zany. Ny kely ananatsika aza tsy voakolokolo toy ny ao Tsimbazaza. Ratsaivina ny volana Novambra 2024 saika namidy tamin'ny karana tamin'ny alalan'ny Action Group ny valan-javaboary tao Tsimbazaza. Ny volana Oktobra lasa teo karazam-biby misy valo be izao no indray maty naripaky ny aretina raboka mbola tao amin'ny valan-javaboary Tsimbazaza trany. Ankoatr'izay dia mbola ratsy tantana tanteraka ity valan-javaboary ity ary tsy zarizary ny fikarakarana ireo biby kanefa mitetika ny anangana toeram-piompiana goavana toy ny safari ireny indray ny mpitondra sy ireo teratany vahiny miaraka aminy. Zavatra manofy atoandro zany manofy atoandro satria ny anaovako an'izay dia zao ny zavatra efa kely misy ato am-pelantanantsika ary tsy voakarakara maty ny bibya tsy voatsabo amin'ireo ny tokony ho izy tsy misy sakafo lasa miafara any amin'ny tompona andraikitra gadraina noho ny antony maro samihafa tompona andraikitra tao amin'ny parka ny Tsimbazaza. Zay zany ny fahitako an'ilay izy fa ny zavatra tena laharam-pahamehana ny tokony ataon'ny fitondram-panjakana ty amin'izao dia ny anoana ny vahoaka malagasy tsirairay isam-baravarana hatrany Fort Dauphin ka hatrany any Antsiranana. Raha fehezina dia balarora tahaka ny fanaony fampatoriana mitsangana ny vahoaka toy ny mahazatra azy ary fampanantenana pokaty hatrany ireny ataon'ny mpitondra ireny ka nilazan'ny mpanohitra fa fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana sady ireny nataony teny amin'ny CCI Ivato ireny. Fananatanteraka fitsangatsanganana teny amin'ny kianja maitso ny Bevalala androany ny tanora tiako Madagasikara ao amin'ny distrikta Tsimdrano tonga tena toerana avokoa ireo solitena ny commune misy 420 izay mandrafitra ny distrikta niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafi nisy moa ny fifanankalozan-kevitra ho an'ny sampikatroka nandritra izany tena toerana nanao ny angom-baovao momba izay Germain Menjanary sy Mathieu Prince. Antoko manana tanjona sy drafitra hitondrana ny firenena ny antoko tiako Madagasikara izay tariny filoha Marc Ravalomanana. Ny fotoana tahaka izao no ahafahana mifampizara vaovao sy miresaka ny tarigetra ny antoko ho an'ny sampikatroka sy ny mpiaramonina. Fitsangatsanganana no natao saingy ny tanjona lehibe dia ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny tanora sy ny mpikatroka toy ny vehivavy tima ao amin'ny distrikta Tsimdrano.
mazava mantsy ny tarigetra ny antoko dia ny anangana firenena vaniny. Fanararotana mba ahafahana miona na ny jeune na ny tanora na ny olona lehibe ao anatin'ny zay atoko timiny zay ny membre rehetra ao anatin'ny atoko timiny fa fotoana zany zao amindronana ny hery dia zay ny antony fotoana androany manararotra ihany koa satria voasolo teny eto daholo ny commune 9 dia voasolo teny eto na ny jeune na ny femme afaka miady hevitra milaza ny olana sy ny zava-misy rehetrarehetra izay misy any amin'ny toerana misy azy ihany. Nahitana solon-tena avokoa ny commune 9 mandrafitra ny distrika na Tsimondrano. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fameloma masony antoko izao hetsika izao hoy ny solombavam-bahoaka Aleratsimbazavy izay isan'ny ny hetsika androany ity. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny hoe fameloma masony antoko no fampivondronana ny mpikatroka atiky Madagasikara rehetra atao anatin'ny distrikina Antananarivo Tsimondrano na dia atao anatin'ny fotoana fohy aza no atao hoe nanomanana izao hetsika izao dia maro no namaly ny antso ary anehoana ny fisaorana sy fakatelemana ho an'izay rehetra namaly an'ity antso androany ity. Mahasava-dehibe an'izao hetsika izao dia isiany ny fankalalana sy ny firaisan-kina ary ny fihavanana eo amin'ny samy mpikatroka atiky Madagasikara. Tsy misy ny elanelana fa na dia ny ankizy aza tonga miaraka amin'ny ray aman-dreny sy tanora dia hitantsika amin'izao fa ao anatin'ny ambiansa tanteraka ny fionana androany zany ahafahana mametraka an'izay le hoe fampiraisana ny mpikatroka atiky Madagasikara atao anatin'ny distrikina Antananarivo Tsimondrano zay. Miantso ny olom-pirenena rehetra arak'izany ny antokotoky Madagasikara ao amin'ny distrikana Tsimondrano mba tsy hisalasala ifanatona sy hiditra ho mpikambana indrindra fa ho an'ireo izay mitovy fijery amin'ny antoko. Tao anatin'ny fifaliana sy ny firaisan-kinana tanteraka nitazana tamin'ny mpikatroka tima Tsimondrano nandritra ny fitsangatsanganana izay notanteraina androany ity. Vaovao nisy fanatanjahantena hanomboka amin'ity herinandro ity ny lalao tournoi vanille izay atao any Sambava manana solotena ry zareo etsy amin'ny boribory tany fahenina izay nanainga androany ariva fanetetiana eo amin'ny saritry indratsariny Andry Rakotomalala. Tournoi vanille hanomboka amin'ity herinandro ity ny lalao ara-piralahiana izay fiandrana ny ekipa ny Sava sy ny eto Antananarivo toy ny ekipa ny etsy amin'ny boribory tany fahenina. Taranja rugby ireto nanainga androany ariva ireto. Tournoi ara-piralahiana nataona ihany dia le jouerana Sambava any misy jouerana kitelo izy ihany. Zany hoe manao baolina intelo zany zay amin'ny mandritsy ny herinandro iny. Misy kompedivana atolotsy ny député anankiroa mirala izay miara-miasa. Député Sambava sy député avy aty Ambohimanarina avy aty aminay. Efa vonona daholo ny bandy ka. Efa vonona daholo efa nanao fionana mihitsy izay bandy. Efa indro nanao entraînement zany zay. Dia zay mahatonga anay andeha any efa vonona le bandy. Niantoka betsaka tamin'ny fampandehanana ireto ekipa hiazo an'ny Sambava hiaro ny anaran'ny Ambohimanarina ireto moa ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny Antokotiky Madagasikara Atoditsoa Andriamampandry. Ankoatra ny lalao ara-panatanjahantena atrehan'ireto tanora ireto dia nanolotra fitsangatsanganana ho azy ireo ihany koa ity solombavam-bahoaka ity. Satria nangataka ry zareo hoe mba hoeto mba maka-rivotra zay monsieur le député dia hoentina zany zareo fa misy maro amin'izy ireo mbola tsy nahita an'izany ranomasina zany ary misy koa mbola tsy nahita an'izany hoe Sambava sy Antala zany zay tena hoe tanàna tena mahafinaritra dia hoentina zany izy ireo. Dia marihana moa fa andiany voalohany ity fa amin'ny tapako ny volana Novambra indray dia isy andiany mpanao rugby indray zany ho avy any indray koa zany alefa any zany ry azareo dia sady manofana zany no mikontra zany ny ekipa any amin'iny Sambava iny. Fa efa naty fahavononana ary tsy niandry ny fampivorinana nataon'ny ministera ny fanatanjahantena ireo mpikatroka ny volleyball izay hiatrika ny lalaon'ny nosy 13 sy 14 mizotra tsara ihany koa ny lalao eo amin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara U23 avitra Sondrabe sy Andry Rakotomalala. Andro faefatra ao anatin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja volleyball latsaky ny 13 taona isika. Mizara polina roa avy ny sokajy lasy vavy hatramin'ny androany dia lalao 13 no vita tao amin'ny kianjan'ny Zandary tao Betongolo sy tao amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina.
nizotra araka ny tokony ho izy izay lalao rehetra izay. Fandaminana amin'ny ankapobeny aloha ny lamina tsara e. Marina hoe nisy ny toetrandro ny ranalala abe ny orana tamin'ny sabotsy arivo dia namboarina teo ilay fandaharana dia mety ihany. Ankilany mitohy ihany koa ny fitsongana ireo ekipa pirenena hiatrika ny lalao nosy 2024 izay Madagasikara no ampy hatrano azy. Mbola olana goavana ny tsy fandraisana andraikitry ny ministeram-piany fanatanjahantena. Ny sélection moa araka ny efa fantatra efa nanomboka tamin'ny début octobre zany ny libre samy mbola mody any an-tranony zany ny ankizy fa ny entraînement zany intelo isan-kerinandro eo dia misy match test koa zany isan-kerinandro. Tokony hoe efa nanomboka efa teo alohaloha zany ny fampivondronana karakarain'ny ministera fa hatreto aloha zany mbola tsy tomombana ilay izy dia mbola miandry aloha zany zay fa tsy niandry an'izay zay zany fa tonga dia natomboka ihany ny volet. Za mieritreritra hoe mety efa ho atomboka ato angamba satria efa mandeha ny fotoana tokony efa hanao fampivondronana amin'izay ny ankizy. Raha tsy haivina dia ny alahady 7 oktobra teo no nanomboka ny fifaninanana ka ny sabotsy ho avy izao no tanterahana ny famaranana etsy amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena fantatra fa dia niroso tamin'ny fifidianana solombavambahoaka fahadimy tao anatin'ny efataona latsaka ry zareo Israeliana androany. Mety anamarika ny fiverenan'ny praiminisitra teo aloha ho eo amin'ny fitondrana ity fifidianana ity raha araka ny vaovao miparitaka any antoerana. Mialy raronombana sy manora Andrea Malala. Notanterahana androany talata ny fifidianana solombavambahoaka fahadimy tao anatin'ny efataona latsaka any Israely. Nisokatra tamin'ny fitondra maraina ary tokony hikatona amin'ny 10 alina ireo birao-pifidianana manerana ity firenena ity sy ny ao amin'ny tanànan'i Jerosalema. Aorian'izay dia ilatsaka ny fitsapakevitra arahan'ny vokatra ofisialy voalohany izay mety hiteraka ahiahy amin'ny fanjakana jiosy. Tsy mazava mantsy ny antoko mampadio ity fifidianana ity mandra-pahatonga ny fanisana farany alakamisy ho avy izao. Raha ny loharano Vaovao dia manana safidy eo amin'ireo lisitra 70 izay mizara roa mazava ireo mpidy voasoratra anarana avalo etsy sy enina tapitrisa. Etsy andaniny ireo izay mankasitraka ny fiverenan'ny Elatravanana Benjamin Netanyahu 70 taona eo amin'ny fitondrana. Izy no lehibe ny governementanahitra ela indrindra teo amin'ny tantaran'i Israely ary efa notsaraina noho ny resaka kolokolo tamina raharaha maro isan-karazany. Etsy ankilany kosa ireo te hiazona ny fandrarahana sy ny fiarahamonina antoko ny tanora tarihiny Yair Lapid 25 taona. I Benjamin Netanyahu niezaka namorony ankamaroan'ny mpanao lalàna 220 amin'ny 20 ao amin'ny parlemanta miaraka amin'ireo mpiaradia aminy avy amin'ny antoko ultra-orthodoxe. Niezaka nandresy lahatra ny amin'ny tsy maintsy hitazomany ny fampianarana nomena atao anatin'ny volana vitsivitsy kosa i Yair Lapid, praiminisitra ao Israely nanomboka tamin'ny volana jolay lasa teo ary mpitarika fiaraha-mitantana miavaka teo amin'ny tantaran'i Israely satria nampitambatra ny elatra avy, ny afovoany, ny ankavanana ary ny antoko arabo. Raha tsy ahivina, ity fiaraha-mientana oman'ny fanovana no tarihan'ny Naftali Bennett sy Yair Lapid ity no nanongany Benjamin Netanyahu teo amin'ny fitondrana tamin'ny volana jona taona 2024 talohany nahalaniany maro anisa tao amin'ny anteny miram-pirenena eritaona taty aoriana izay nitarika ity fifidianana androany talata ity. Zatra dia ny fandarana aona marina raha ny fandarana Global News izay ny fandarana anankiroa arahinao avy hatrany aorian'izao fotoana ny fampiranam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary indray amin'izao antondra ny lohateny hoe La Malédiction de Bridge Hollow. Ny sampana fampalalam-baovao ady amin'isotranao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rampitso indray tompoko lasy tompoko vavy. Veloma tompoko.